Ia, resaka kely fotsiny vetivety mahakasika an'le hoe fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Tena ilaina tompoko ny fampielezan-kevitra alohan'ny fotoana ary ny ataon'ny firenena rehetra sy ny candidat dia mitantara ny heviny na dia mbola tsy handeha aza ny fifidianana dia efa tokony tonga dia hazavaina ho amin'ny vahoaka hoe zao ny hevitra mahasoa, zao ny hevitra tokony atao ka tsy azoko hoe inona ny mahakôdikôdy an'le ao amin'ny fitondrana rehefa misy olona manazava hevitra na milaza ny heviny hitondran'ny ny firenena ohatra na hoe hanaovan'ny candidat any aoriana any. Satria rehefa tsy avelanao maneho hevitra ny olona dia izay hevitra ny manam-bola ihany zany nivoaka eo hoe reto manam-bola afaka mitety iray volana à Madagasikara satria manana hélicoptère 10 izy manana 180 millions de dollars ahafahany mizara vary mizara an'izao. Fa fizarana vary ve ilay izy sa fanazavan-kevitra? Hevitra zany mila fotoana ny hanazavana an'izany indrindra raha ohatra ka hoe misy zone enclavé eo amin'ny firenena zany hoe mitoka-monina be ilay toerana dia mba manana zo ahazo ny hevitra koa ny olona any amin'ireny toerana ireny sy ny sisa ka raha ny tokony ho izy dia tokony havela an'io hevitra malalaka ny olona na ho candidat izy na tsy ho candidat ary fampielezan-kevitra no anarany zany hoe ny hevitra no ahelo fa tsy ny fanompiana tsy vonjy-tavanandro tsy havita ny olona ao anatin'ny 5 taona fa zavatra kely ka ny tsara dia tanina aza ny olona zay misehatra eo amin'ny lafin'ny politika sy manan-kevitra rehetrarehetra ampiely izany ahafahan'ny olona misafidy sy ahafahan'ny olona mandray fanapa-kevitra eo amin'ny tokony hasoana azy ho an'ny fireneny sy ho an'ny tanin'ny zanany. Zay fa fotsiny rô re.